Fa nahazo trano malalaka andraisana ireo mpianatra sy anomezana toana ara-tsakafo azy ireo ny sekoly tsy miankina iray etsy Ambohidratrimo. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy izany foto-drafitrasa izany. Ankizy mpianatra misy 350 avy amina sekoly tsy miankina iray ny Andraminarivo Ambohidratrimo no isitraka fanohanana ara-tsakafo eo anivon'ny sekoly no ny fanohanana sy famatsim-bola avy amin'ny ADRA na ny Adventist Development and Relief Agency. Mifandraika amin'izay indrindra dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy teny an-toerana ihany koa ny trano malalaka natao andraisana ireo ankizy ireo amin'ny fanohanana azy ireo ara-tsakafo. Ny lanonandroany dia fitokanana an'io cantine io sy sekoly anankiroa ho an'ny La Chrétienne. Efa nisokatra tamin'ny octobre 2015 dia tonga ny vazana nampianay tamin'ny 2016 dia amin'izao fotoan'izao navita an'io cantine fanampian'ny ADRA avy any Andafy. Fa ny malagasy koa tena miezaka. Maromaro misy ny programme tamin'ity noho ny fanampian'ny ADRA. Nanao terrain de sport, football des basket, dia nanao jardin d'enfants, misy balançoire, toboggan sy tourniquet, nanao salle de classe io. Zay. Dia io cantine io indrindra mba hanomezana sakafo maimaim-poana ho an'ny mpianatra. Taorin'izay dia nahazo ny anjarany ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra ka dia nisy ny fialana hetaheta izay natolotra azy ireo ho fisantarana ity foto-drafitrasa vaovao ity. Dia iny fanadihadiny indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary azo adino ihany koa ny manaraka ny fandarana vaovao izay vokariny fahitalavitra matv fandarana fiainan'izany izay arahinao aorian'izao vaovao an-tsary izao veloma tompoko.